Ny mbava kosa mahakasika ny fanatanjahantena. Tantara toy ny fividianana ho filohan'ny komity olimpika malagasy izay natao tany Toliara ny sabotsy lasa teo. Samy nanao tatitra ny fahitany zava-nisy any anivon'ny federasion iraisam-pirenena mantsy ny kandida Rotonta. Samy nanao tatitra ny fahitany zava-nisy nitranga teto Toliara any amin'ny federasion iraisam-pirenena na ny CIO ny kandida Rotonta ny fanandrana tamin'ny fividianana izay filohan'ny komity olimpika malagasy. Andriamatoa Ramarson Jean-Michel sy ny ekipany andaniny ary Andriamatoa Randrena Soloniako sy teny sy ny ekipany ankilany. Nanomboka tamin'ny 10 latsaka faevany fivirina nafana ny adevitra izay naharitra ora maromaro indrisy nefa fa ny saradalana ny Rotonta tamin'ny 12 ora sasany. Nisitaka ny hevitra ny fivirina ny kandida Ramarson Jean-Michel sy ny ekipany rehefa tsy afa-po tamin'ny tapany voalohany amin'ny fivirina nandiniana ny fidiran'ireo federasion ny escrime sy aviron ho eo anivon'ny COM. Misitona atao amin'ilay processus électoral izay reto izay tao anatin'ny lista anankiray. Misy antony maro samihafa le izy fa le lehibe indrindra angamba no hoentiny eto ampatsotsotra amin'ny fanazavana. Inona moa zavatra nitranga tao? Ny zavatra nitranga tao zany dia assemblée générale extraordinaire nandiniana ny affiliation. Tsara ho fantatra fa mbola tsy niditra élection tsika. Izahay reto dia hatramin'ny voalohany dia nanda an'io resaka affiliation io satria tsy fotoanany zao. Ary ny CIO izay nandefa taratasy tamin'ity herinandro ity dia nametraka mazava tsara hoe aza fampingarona ny afangaro ny question affiliation sy ny élection fa mahatonga olana io zavatra io. Rehefa nandeha ny fividianana dia teo nanomboka ny olana satria misy antony maromaro zany hitanay mahatonga anay sitona. Ny antony voalohany dia misy manipulation ataoko amin'ny teny baiko le satria manahirana ana. Misy manipulation les élections, les votes zany satria hita fa misy identification na voix zany hoe misy marque ny bulletin sasatsasany zay natsofoka. Inona moa ny dikan'izay? Dikan'izay dia misy olona zany manamarika ny bulletin hoe mifidy. Oui satria fanontaniana dia hoe atao sa tsy atao ny affiliation, valin'izay dia hoe oui ou non. Zay olona contre zany dia manao non. Ka reo non reo dia efatra dimy eo manao non, misy identification ohatrany hoe signena zany. Manao oui azafady, manao oui tsy pihako tsara ohatrany hoe mi-identifiena zany le voix. Nanao ny fivirina kosa ireo nijanona natao amin'ny hevitra ny fivirina izay nisy ny kandida niaradi tamin'Andriamatoa sy teny Randrena Soloniako. Ndao rangaha le izy ataotsika vote secret mba mandefitra le sasany tena atao amin'any. Ko satria tsy niomana moa ny comité exécutif amin'le vote secret dia laka hoe le soratany eo zany affiliation dia lazaina oui ou non. Le rehefa nandeha le vote natao ny fanisana dia niteny zareo zahay tsy manaiky an'io satria 12 moa tamin'izay dia 12 no nanaiky 10 no tsy nanaiky. Dia hita tao anatin'izay misy tsipoka aussi izy zareo zavatra fa tsy nomalina le izy manoratra fotsiny hoe inona moa fomban'olona ny manoratra hoe affiliation dia nisy piany dia non amizay ambany eo na hoe dia tsy mety izy zareo. Miantso moa zahay ny CIO satria tsy mety mbola miantsy rapport izy antsoinareo vice président fa zay zavatra tiany assemblée générale électif zavatra hafa mihitsiny ary bulletin de vote tsy azonao kitihany iny raha mahasandra izy dia averenao ty hoe anao élection ndray zahay satria misy zaza nanao sacrifice misy zaza tena nanao ny aintso zavatra hoe ho qualifié amin'izay jeux olympique. Tsy atao problème n'olo dehibe aty no alovana azy ka amin'izao fotoana izao moa mianjy ny rapport avy aty aminay zany ny CIO dia alefany aminy. Araka izany dia niroso tamin'ny fividianana izy ireo na dia tsy natrika intsony aza ny ankilany
lany tamin'ny isambato 3 noatra le matosy tenina solony aiko tsy mifarany eo anefa ity tantara ity fa de samy miandry zay avaliny ny fianakaviam-be iraisa-pirenena